raha miferenakibony taninareo hoe inona ny tokony ho ataonareo fa raha mahita toerana tsara nareo de mba ataonareo hoe tena mbazaha rery no ataoko mananina an'io fa am'izao aloha fahalalako azy groupement ihany no amenminina permis zany hoe ny fikambanana olona maromaro hitsandraka amin'ny toerana anankiray izay no ameny fa raha hoe rakotona arabe mbola tsy zay aloha tsy hoe tsy hanao an'izay izy fa am'izao aloha mbola tsy zay fa de miezah foana manara-dalàna fa aza manaiky ampitahorony anina ohatr' zao hoe ino misy zandarma de nahita zao mantsy vao mahita vato anao ka misy olona ray na roa mahita de malaza be ohatran'ny hoe miresaka mivoaka eto amin'ny miara-manonjeto ianao hoe tonga any an-tranonao midalo sy ny any na iza le vato zavatra efa nisy zany ary misy foana zany ka de zao rehefa aza manaiky ho tsinitsindrininy rehefa tsy miverina le vatonao arao fa aza manaiky an'izany zay ny zavatra tiako tenenina amin'iny mazava tsara izay ndre motarson fa ny fanamariana anankiray mantsy tamin'ity le hoe 772 milliards ariary vola very amin'ny resaka volamena 4 tonnes 4,5 tonnes ity le fotoana 2018 kahatreo amin'ny 2021 tsy raha valy manana no président am'izany tsy ery rajonarymampianina président fa iany rajoela ao anatin'le régime am'izao tariany iany rajoelany zao zany no lasany ny tompona andraikitra hoe cour de compte ozy ianao teo no nyteny nahafantarany vahoaka malagasy an'izay tsy ny timy manteny an'io tsy ny RMDM manteny an'io tsy ny HVM manteny an'io tsy panorama nyteny an'io tsy ny FFKM manteny an'io tsy iza no nyteny an'io fa sampana ato anatin'ny firenena no nyteny an'le izy zany hoe ao anatin'izao régime zao mihitsy zany no misy an'izao zavatra izao dikan'io zany amin'ny rehetrarehetra de ny régime mihitsy zany no voakihana mafy amin'ity raharaha ty satria hoe 2018 hatramin'ny 2021 le izy ny filoham-pirenena nefa am'izao miaraka amin'ny délégation tarihany any Amerika miatrika an'le hoe fivoriany Amerikanina sy ny tany Afrikanina mijery fiaraha-miasa sy ny sisa ny Amerikanina ihany koa no mijery zay tombontsoana izy aty amin'ny kontinanta Afrikanina zany isika eto mangetaeta ambony lalana mandeha amin'ny tsiziny fitatana ny raharaham-panjakana mahatonga ny président Marc Ravalomanana iteny hoe tsy maro toerana tsony le fitondrana satria itony zany zao pirofo mitoaka amin'ny tendany fa tsy voafehan'le mpitondra le raharaham-pirenena ny fiarovana ny harem-pirenena ny mihaino andrina de tonga de maro toerana tsony ty fitondrany ty Ravalomanana miteny an'izay tsy hoe tsy nyteny izy fa fantatra hoe nyteny an'izany izy fa ny dikan'izay fahazahoako azy ka fifandraisana amin'ny député am'le resaka amin'ny fifandraisana fotsiny olona samy olona fa zao angerina aloha fanitsahana ndraikitra zay tsy fanaran-dalàna moa zany efa tsy tenenina tso ty fanjakany ty ange tsy misy lalàna mife azy fa zareo manao ny lalàna de tsy mahazo tokony amory député zany ny filoham-pirenena inona ataony ajanononareo ampiasima io fa nga zany tsy inara no mibaiko azy na azononanao an'izany fa nganareo lany ratsy zay zany mbola ny eniko ary rina engane ka tsomarina ny olona am'le raha engane ka tsomarina ny eniko ary atao ohatran'ny hoe nisy fanozonana tsy fantatro rinana mba naheno an'izany hoe zany namme volanareo na alany anareo député tena ohatran'ny hoe de lasa nisy fanozonana hatrany amin'ny engane ka tsomarina ny zavatra teneniko fa zany zao tokony ho any Amerika lasa hoe tsy lasa tsy nandeha ozy nefa izy lasa ihany zao ny olona miantso azy keo ange rina mahafantatra azy hoe tsy maintsy tonga eo fa marina fa misy zavatra raha ny tena marina raha ny toedra raha mipetraka teto amin'ity teo amin'ny assemblée tsy tokony nandeha izy fa tena mila fehezina tsara ho an'ny fitondram-panjakana zavatra mitranga crise misy crise ka zao ange le crise ange rina efa hatramin'ny 2019 nena androtsika tony zao crise tony 772 tony reno mbola zavatra tsy 772 io tsy haiko firy 772 milliards io ariary nde ataotsika hoe 1000 ariary
fa mbola tsy mahazo $1 milliard nge zany fa mbola any amin'ny apaefany mbola tsy mahazo ka ny tiako resahana am'rina ity le zavatra tato amin'ny assemblée na ny nahandritsika 2019 ninina filaza amin'ny filoham-pirenena sy ny ministre ny finance mbola tsy raha matoy io mantsy ministre ny finance ny nahandritsika 2020 nahandritsika iny moa hoe nisy covid zay 21 nahandritsika fa tsy afaka ialana bala le covid na inona raha eny ny olona rehetra nketratrany hoe tsika ny nahantra tamin'ny 2020 hoe normal zay satria nisy covid de nisy contraction économique angeda be de eo zay fa ny tiako resahana inona ny zavatra tiako resahana ny nahantra foantsika de ny crise le prime ministre tsy mamely fantatra ireo député reo nge zany hoe io mihitsy tsy maheno tsy mahay miasa io tsy mba fanisana anao tatitra ve io hoe ny antsika de zao namena dolo ny taremarika hoe tetotsika ny ainga de tao zao tsy nisy an'izany ange nataon'io hatramin'izay fa ny fihetseham-po miezaka ny fitondrana malagasy inona ny dikan'izany soraty ny dikan'izany hoe miezaka zany tsisy dikany ange zany meo ny taremarika fotsiny de vita tsy nanao an'izay io ary nareto ministra eo tantaniny ary ohatran'izao hoe tenin'ny segy petsaka basy mivezivezy eto amin'ny firenena soraty zay ahoana ny anoratan'rinany zany raha irina raha tsotra ve hoe everina fa misy basy 150,000 ohatra zay nge mazavy zay fa raha hoe tena araka ny fahafantarana iazy de betsaka amin'ny basy inona ny dika tsisy dikany ange zany malalaka be zany miteniteny fotsiny tsy tatitra zany ary tsy tatitra zany ary ambonin'izay maninona am'le basy marobe mivezivezy ozy ny sega firy ny tratrany tsy niteny zany nge izy satria zany mila précision zany ho an'ny ny olona rehefa manao zavatra de mila précision mila tena hoe matotra tsara ny zavatra resahana fa tsy zavatra ohatran'izany fihetseham-po be deabe am'izany direto ministre ny ministre ny commerce sy ny industrie ny cimentisme moa zany zao ny lasa zay ny anaran'ny Holcim fa lasany Mauriciana nge ny Holcim efa nyteny an'izany teto tamin'ny 3 volana sy ny etsetratsetra hoe lasany Mauriciana lizy fa de tsy haiko zay andriamato ministre ny industrie amidy amin'ny anina moa zany ohatran'ny hoe benana ny mpandrara eto toerana tsy mba hampiny izy amin'ny resaka maro samihafa de vidin'ny olona moramora vidin'ny olona de lasa le izy zao de zay de enao tsy hita manao tatitra akory tsy haiko tokony ho any amin'ny prime ministre no alefanao de izy ny mamoaka an'lizy ve io nga tsy manao an'izany io prime ministre io bolonga be eo fotsiny io zay no natonga ny reto député reto hoe zao angeryrina raha ohatra manamarika isika 105 lesoni 105 lesoni dikan'izay rina ohatran'ny hoe ohatran'ny olona anankiray nitsangana ireto député ohatran'ny olona comme une seule personne député nanao sonian'le motion de censure de ilaza aminay ve nareo fa tsy nisy toromarika avy any andapa mihitsy zany zavatra zany tsy de mitongatra any amin'ny 105 io zay raha hoe député antima fotsiny nanao any de ina ny efa paloatra na ny GP tsy tadidiko inona le anaran'le parlementaire le tsy miankina hoe zay tsy de aza mihevitra ny olona ho badra odra fa matoy tonga tam'izany tsy maintsy misy tosika hoe tairo fa rehefa ny ainga le réaction saine hoe tonga valikavatra hoe inona ary ty de iny ny tabatabana le tatsy zay vo atao hoe ajanony io fa tsy mety io ajanony ray ajanony ka zao ny zavatra hoe député tena tamikafanam-pony nametrana an'le motion de censure mahita izy fa raha io prime ministre io ho lafy dolo ny tambariny olona rehetra fa mahantra ny olona raha io prime ministre io ary zany taremarika ange navoaka amin'ny banque mondiale le hoe nareo gisitra indrindra zao tsy hoe faharoa avy any amin'ny gisitra nareo na fahatelo fa nareo gisitra indrindra de mbola ilaza ihany filoham-pirenena moa de mbola manao hoe tsy mety io zany hoe metimety zany le prime ministre
haute trahison zany andriamatoa président taremarika mivoaka tsy le émotion tsy ohatra nitatitra fataon'ny segy na ny fanaoan'ny ministre ny industrie na ny fanaoan'ny ministre ny communication le fihetse-po be hoe za zao tena zao tsy zany ingeny nataon'ny banque mondiale le zao ny taremarika feny gisitro nareo amin'ny fahantrana eto amin'ny Afrika subsaharienne dika ny teny banque mondiale ane zany hoe tsy mamely ny fitantanany tsy mamely le fitantanana fa izy sarotra dinga président mety amiko zany eo mihitsy le contradiction le fifanimpahana zay rapportny banque mondiale zay fantatra fa marina sy ny tenin'ny président hoe mety aminy io prime ministre io zay no andikako an'le hoe tsy mety aminy ty motion de censure ty tena haute trahison zany satria ny vahoaka malagasy mihitsy me mahantra no mety aminao zany no mety amin'ny ministre ny économie sy ny finance zany de mahagaga ny resaka mantsirina zay le antonko hoe tonga de gerbe be flux be de be ana zavatra no amenindrina hoe lasa any andafy ry zareo ohatran'ny hoe voantso izy ary efa nyteny ary tena marina ny tenen'ny président hoe raha zao zavatra mitrango zao azo tsy lasa any États-Unis indray tena marina iny logika iny fa lasa ihany izy satria maninona mba misy zavatra etsona azy ary io tsy ohatra ny fihetsony Macron de nga Sarkozy manosika vato ambadika aminga Macron mba tsy tena hiteniteny loatra anga président Rajoelina de midy atrano any isy Macron toatrany hoe tena velivelesiny Macron mafy amin'ny zavatra tsy manjarijary ataony fa rehefa aveo alamy Sarkozy indray Macron de tsy misy impact ny fibedesany Sarkozy any nga Rajoelina ka tsy ohatran'izay ty zavatra andeha ty fa ny mahagaga edy zao hoe izy ty fionany États-Unis be kitana sy ny tany afrikanina fa maninona ary rina mba manontany fa maninona le ministre ny finance ny tsy nandeha fa maninona no ataon'ny ministre ny communication any zareo tokony amale zany tsisy logika zay fotsiny tsisy logika zany ministre ny finance tamin'ny heritaona rehefa nandray fitondrana teo izy de nilaza izy nampanantena tamin'ny banque mondiale sy ny FMI izay de anao fanjakana tsara tatana miady amin'ny kolikoly mangarahara fa zay manana arenaka ibony tany sy ny fahaiza manao samy hafa hoentina hampandroso aingana ny firenena io déclaration ministre ny finance zany heritaona sy tapany ety arina tsy nisy nataony zany na ray ary zay tsy mahatonga azy nakany fahalalako azy ihany resaka hoe fiaraha-miasany États-Unis sy Afrika de tsy enao nge tsy ministre ny finance fotsiny fa ministre ny économie de fa inona ny tsy nandehananao tsy azoko hoe fa maninona ny ray tetaka ohatran'izany nefa te hitondra tsy mety nge zany ohatran'ny hoe kerisay nefa te hitondra fa mila miatrika foana zay le izy fa ny vahoaka malagasy ingeto miatrika ny fahantrany foana miatrika ny tsy fisina foana ka de tena tsy mahita zay ho sarangotiny lasa tratra ny famoiza-po tratry ny adi-tsaina maro samy hafa aiza ahoana ny ianaran'ny ankizy ahoana ho aizy reto ankizy reto lasa zany ny adin'ny olona nareo rehefa hiatrika ny andraikitrareo toatra ny tsopahana mialaala-pa daholo tsy de mety loatra zany tena mamadika n'le vahoaka malagasy daholo ny akabiazan'ireo ministra ho amin'ny fitondram-panjakan'ireo tena mamadika kitsirano ary zany de tokony zay le mampalahelo de zao ngamba no angatahana amin'ny vahoaka malagasy samy tsika rehetra mba mivavaka ho an'reto olona reto mba hiovany toetra fa raha izao toetra n'zao tena hitarika izy ara moa zany zao efa lasa hoe mifamaly menatra fanjevo tsy mifankahita tsony eo anatin'le firaisana hoe relation fifandraisana amin'ny mahasamy mpitondra fanjakana azy amin'ny mahasamy hoe
mpikambana ao anatin'ny antokony fitondram-panjakana azy fa de tena lasa misavoritaka tsy misy manjarinjary tsy fanaran-dalàna. Tsaroko ny teny nataon'ny filohan'ny antenimera-pirenena hoe tamin'ny deputé zay ngamba ny tena mamitina hoe makaiza nitondra an'ireo zay tsy nanota taminareo no aoka itorabato azy ireo. moa de samy mandray an'izay. Inona moa zany ny dikan'izany ny rina? Ny sasany nanao taratasy usage de faux naka fahefana nanao autorisation tsy marina ny lasantsy hitako tany anaty gazety Androany zany lasantsy ny questeur anankiray efa 4 millions ariary 175 millions ariary izay raha tsy diso any enanana orina ka ny ao ihany eny mamoaka an'izany de gaga ny olona na velomina 24 heures sur 24 heures mbola tsy lany ray volana ary automobile io tsy mahalany an'izany ary zany hita zany satria misy traçabilité nge zany vola mivoaka zany de ho azy foana fa de mampirisika an'reto reto fanjakany reto mantsy de zao mideradera izy hoe manana fitaovana ary tena mariny zany manana fitaovana izy hoentina miasa ohatra ny aray samy finina ny paky ametrahana ny hoe fanjakana tandalàna tsisy ampiasainy nge zany bianco tsisy ampiasainy zany fa raha ohatra ka ampiasainy zany ary raha tena tao ampamarinana miaraka am'ty zareo amin'ny cour de compte tsy misy mpitondra tsony eo rina ngamba na olona 5 sisa tavela eo fa voaroka daholy atao ankety izy rehetrarehetra raha vao izany zay ny valy teny azoko lazaina am'rina am'le zavatra oatra zany fa tena manahirana ka raisitsika ihany moa efa ndresaka ihany tsika momba nyty le hoe dian'ny filoha-pirenena sy ny délégation miaraka amin'ity zany any États-Unis am'le fionan'ny Amerikana sy ny Afrikana zany io zany le hoe US Africa Leader Summit Washington DC 2022 de any daholo ny filoha-pirenena ty Afrika zany fa ho an'ny délégationna malagasy zay tarihan'ny président Iany Rajoelina dia araka ny tenena tao hoe tsy tany aloha ministra zay zany de ministra ny finance nefa fifanarahana sy fampidiniana goavana be no atao zany indrindrandrindra am'resaka toe-karena dia anakany ny ministra ny misahana ny varotra sy ny indostria de iny moa zany eo iny satria misy resaka agoa sy sisa mbola resaka afa koa zay agoa zay fa nandehan'ny ministra ny raharaham-bahiny intérim zay ny itsika zany tsy mbola manana ministra ny raharaham-bahiny tena hoe tompoteo ny taorianan'ireny wawawa be reny fa de hoe ministra ny raharaham-bahiny vonjo maika satria ny ministra ny fiarovam-pirenena no misahana vonjo maika ny ao amin'ny raharaham-bahiny de eo zany tonga de ngamba mety tsikatro ny be sy ny maro zay fa zay mpanao gazety aloha mahita an'izany hoe le hoe teneur an'izy hoe ny ministera ny raharaham-bahiny ministera goavana be tena hoe miresaka souveraineté nationale fiandrianam-pirenena tsy mbola misy ny ministra tompo-toerana fa ministra vonjo maika no eo ity nefany fifanarahana fiaraha-miasa amin'ny Amerikana de olona vonjo maika no ao anatin'le ministera nefa ifampiresaka amin'ny Amerikana ny olona zany rehefa hoe misy ministra ny ala ohatra hoe ny any France na hoe no ny antony maro samihafa tsy ampy 420 rakory tonga de voasolo hoe rahanina ny itsika vonjo maika nefa ny hoe ministera ny raharaham-bahiny dia resaka hoe tena io zany mampiseho ny firenena io ny maizy azy ny firenena fiandrianam-pirenena sy ny sisa zay fanamarian'ny olona zay hoe izy anie vao miainga fotsiny de fa hita hoe misy zavatra tsy araky ny tokony izy maninona le ministera ny raharaham-bahiny no atao vonjo maika nefa le ministra misahana fiarovam-pirenena efa goavana be koa le andraikitra raisany mbola saina miloloha ihany ko an'ilay ministera ny raharaham-bahiny zay mbola tsy hita mihitsy hatramin'izao fa mbola vonjo maika foana fanamarian'ny olona iny ahoana no fahitany Andriamatoa Motarson an'izay ka manontany anao arina mahay miasa nga reo mahay miasa nga io filoha-pirenena io
alohan'ny rehetra no amaly zay satria zay le izy satria zao rina mametraka mazava hoe fa maninona ny mbola vonjy maika le ministry ny raharaham-bahiny zao ange nefa ka zay zao ange nefa le fipetraky le raharaha ny fipetraky ny raharaha miona any États-Unis izy miona any a Washington district ny Columbia DC miona any a Washington zareo miaraka am'ireo mpitarika afrikanina rehetra ny afrikanina angamba tsisy zany hoe interim zany ny tsika eny fa le tena le izy mihitsy le olana am'le izy de zao rehefa vita zany le fionana any misy fanapahan-kevitra horaisina any mety misy zavatra ho spesifika ho angatan'ny Amerikanina amin'ny Madagasikara any dikan'izay mila suivi mila fanarahana zavatra hoentina avany zay indrindra fa tsy hoe de samy manidina fa de samy tena Andriamanitra tsika vitany fionana taty Amerika fa raha ny fahalalako azy angerina isa impact isy fiatraikany eto amin'ny fitantanana ny firenena io fionana any io satria na ny banque mondiale sy ny FMI range mbola ao anatin'ny misy travaux des experts mantsy reny rehefa mandihy eny atsefatsefany eny ka tsy fantatro fa za mametritrehitra hoe tokony ho recadreny zareo mafimafy mihitsy ty fitondrana malagasy ty mba hiala amin'ity kitotoany ty fanjakana tsy tandalana fanjakana feno fahalovana inona le hoe feno fahalovana corruption feno tsy fahamarinana tena oka ny fanjakana Amerikanina izy tsy ara-iasa amin'ny olona tsy tandalana zany aloha misy fietrepera be dehibe mihitsy ao ka de aloha izy fietraikany satria ao anatiny keo ange le hoe Madagasikara hiatrika fifidianana amin'ny 324 ka na ny recadre ny encadrement ndao tsy ataontsika hoe recadre satria mbola tsy de tena hita na ny encadrement n'le fifidianana fotsiny ary évoquer problème teknika moa ny olona zazany ka zao ka tsy mbola le teknika mihitsy aloha fa le eto am'le fisainana anaovana an'le fifidianana mihitsy eto de efa mila azavaina tsara fa manjary mifandiso ny resaka ka tena mba mangataka amin'ny fitondrana Amerikanina raha mety no hoe ho recadrena tsara mihitsy fanjakana malagasy anao an'le hoe fifidianana mangarahara azon'ny olona ekena misy fanaraha-maso madio tsara tantana de ho ekeniny be sy maro zay fifidianana ho angatahany eto ka satria ambara aminareo moa zany fantatra ange fa ny ambasady sy ny anina ireny ange manana transcripteur mandika ny anina rehetra eo ka de zao tenenina mihitsy zareo hoe io le seni efa tsy manjarizary ny fanaovana ny liste électorale efa tsy manjarizary ny seni raha teo efa tsy atokisana ny olona ao anatiny ny ACC tsy atokisana ny olona ao anatiny fa pendany amin'ny fitondrana nambarany PTF sany iza moa ny tenen'izay hoe kinanareo ara ny filohan'ny ACC ohatry ny hafahafa de iny izy nanao hoe asaiko ara mbola tsy mananina akory de lazaina fa hafahafa de nefa efa nekeny présidentny ACC io gouverneur hatramin'ny netombohan'ity fitondrany ity de milaza izy fa tsy mbola nanao zavatra hafahafa ka zany rehetrarehetra zany tsy mampahatoky zao nefa erahantsika malala zany erahantsika mahafantatra zany raha mato ministry ny finance andre mato ministry ny fitsarana rehefa tsy misy ny fahatokisana de tsy misy olona hiasa eto tsy misy olona ho avy eto ary de mino zay fivoriana atao aloha ny fivoriana fa le ao arina zay tsisy ho avy ka le fa na le fanarahana an'le izy ara ho any ianao ministre intérim izy ara mbola tsy fantatra hoe raha fa tafaverina vany ve izy hosoloana sa ahoana iza ny service iza ny olona hipilote ny zavatra rehetra natao tany ny edikevitra tany ampita tany zany rehetrarehetra zany mahampahametraka fanontaniana antsika rehetra hoe ahoana ka ny tiana ho resahana de zao
tsy maintsy voalohany indrindra aloha de miverina amin'ny état de droit tsika nareo mantsy mieritreritra zany fa rehefa nakany États-Unis nareo a dia azo vola amin'ny resaka COP27 fantatry ny olona hoe fa naninona ranomay reto a alan-javaboary isan-karazany reto ala sy ny zavatra dozy ny ministre ny environnement sy ny fahaizany fa to tena manam-pahaizana hono izy io a hoe mbola voakely fotsiny may zany hoe mbola tsy maintsara Madagasikara iny niarahana eny iny eno a niarahana eny ka olona manam-pahaizana no teny zany a zany hoe tanjona ve zany ho atao may daholo Madagasikara avec sa manière de dire les choses ampafiriny efa hatram'izay io zay ka raha ohatra nareo mieritreritra hoe azo COP27 zahatra fantatry ny olona zahatra ny tranga teto amin'ny firenena ka de zao tsy de mino loatra hoe ikisakany am'izay fa na ahoana te hanao zavatra eto ny olona ho a tsy maintsy mitaky izy hoe apetra ho aingana ny tany-tandalana amboary ny resaka fitsarana amboary ny resaka fitantanana mediva mikolokolo amboary ampiasao ny paka ampiasao ny aray ampiasao ny samfinina fa ny enrichissement illicite raha zay fotsiny no atao hoe torina feno ny budgetsika heritaona raha ny vola raha tsy teny afa-tsy ny alahelo koa hoe 100 millions de dollars amin'ny fasy tsara teneniko fantatro mantsy zay dossier zay riny 100 millions de dollars amin'ny fasy tsara nge ny fomba ny sainana n'le izy tamin'ny filora valomanana teo a anaovana lalana maro voay fasy tsara zany hoe mivoaka tian-drano fasika zay mantsy no akaiky indrindra zany raha makany Soalala eo a maro voay any de makany tsy hita daholo le vola zany karaha zay ny avoara illicite zany no tsy maintsy takina hoe avereno sy ny maro samihafa feno amin'ny budgetsika zay de efa miteny amin'irina am'izany feno rehefa atao tsara ny mangarahara atao ny fitsarana marina ary de zao manenjika hatrany amin'ny taranaka faramandimby mantsy reny vola tsy marina rehetra reny fa tsy araky ny teneniny tary hoe nareo zany namme volanareo ka de lasa ohatry tsy zay le atsika ny olona miteneny reny zavatra ohatry reny raha marina le fitenenany de olona tsy mba mamela eloko ary tsy mba ho avelan'Andriamanitra eloko de makaizany efa rany zay no azoko tenenina amin'iny riny ty moa sady manazafitsika no mitondra famakavakana no mitondra ny tsara ho fantatra ihany ko satria mantsy misy mieritreritra zao hoe lasa ny États-Unis hony lasa ny Washington hony ny fitondrana malagasy tarihan'ny président ny république de hoe tena mahafinaritra zany sinsisa raha fijereny ivelany zany de zay le izy lasa ny andafo hony lasa ny Amerika de hoe États-Unis miara-miasa amin'ny Afrika zay aloha zany le foto-kevitebe États-Unis mila ny Afrika satria ty Afrika ihany koa fa hiazaka zahany io latiny sinoa atiny rosiana efa samy mamahamaatra ty daholy ny frantsay sy ny anglisy efa hatram'izay nanjanaka taty de reny moa zany eo ihany efa ara-tantara reny fa ny hafa ihany koa mba miezaka zany makafon'ny Afrikanina fa na izany na tsy izany tsy hitovy ny atao hoe fiaraha-miasan'ny Amerikanina amin'ny isa-pirenena ty Afrika raha zao ny zavatra misy aty Madagasikara misy délégationna tonga any nefa le fitondrana eto Madagasikara tsy maro toerana de mifanontaniana de hoe amin'ny fomba ahoana no anaovan'ny Amerikanina fifanarahana amina fitondrana tsy maro toerana amin'ny fomba ahoana no anaovan'ny fitondrana Amerikanina tarihan'i Joe Biden fifanarahana amina firenena isin'ny fantsahana andraikitra tsy misy séparation de pouvoir reny resaka atao amin'ny atemera-pireneny reny resaka hoe motion de censure reny na mitsefitra le motion de censure na tsy mitsefitra na mbola isy tohany io na ahoana efa nitranga aloha zany iny resaka iny ianao nefa anao fifanarahana amin'ny firenena matanjaka indrindra eto ambonin'ny tany ilay firenena malagasy tsy nahavita nanendry ministra
tena hoe ministra feno ao anatina ministera goavana be ministera ny raharaham-bahiny fa ministra intérim no entinao mifanaraka amin'ny amerikanina fa ny amerikanina nga ahoana no hoe zany no fomba fiazanao zany miaraka aminy ka raha hoe mahazo fiaraha-miasa zany Rwanda ohatra na hoe mahazo fiaraha-miasa ohatra i Cameroun dia manahoana raha ao ampitaina amin'izay ny fiaraha-miasa ho azony Madagasikara ao anatin'izy ary rehefa miara-miasa amin'ny Amerikanina tompoko na ilaina azy Afrika eto mantsy matomotatra fa nytenenao ihany mba tiatsika mafisina kely tsy mandeha ho azy ny fiaraha-miasa amin'ny Amerikanina misy zavatra jereny maromaro ao manahoana ny fanajanao ny demokrasia manahoana ny fanajanao ny zon'olombelona manahoana ny fanajanao ny état de droit resahana teo manahoana ny fisiny bonne gouvernance any aminao manahoana ny fanajana ny fisarahan'ny fahefana na ny séparation de pouvoir io izy io hitantsika io manahoana ny fiarovana ny tontolo iainana sy ny sisa misy fanontaniana be dehibe ohatran'izay na ho an'ny retim-pamatsy vola mahazatra na ho an'ny amerikanina manokana zany de eo zany tsika mandinika tsara ny any fitondram-panjakana manana ny communication an'izy manana ny fomba hitaterana izy ze hoe fivoriana tany Amerika tany fa itsika na eto raha fatatsika daholo ny any satria misy mpiara-miasa ihany koa any États-Unis any feno malagasy any any amin'ny banky iraisam-pirenena any feno any dia tsy ho tompotrano mihontsika manoloana an'izay rehetrarehetra inona ny loha hevitra resahana any anisany hoe resaka gouvernance changement climatique énergie AGOA fahasalamana resaka sécurité alimentaire Andriamatoa Motoarson momba an'izay indrindra ny tsy fanjari-tsakafo eto Madagasikara mitatra ihany ahoana ny fanjakana tsy maro toerana tena maisana anie ny tany aman-danitra raha ho resantsika kely indray zany momba an'ireo piray-tanorazana amin'ny faritra atsimo izay tena hoe mampalahelo mampitomano ny mahita azy hatramin'izao rina zany manontany hoe ahoana le tsy fanjari-tsakafo fa misy olona kere ary mitatra lizy mitatra fa manontany ny rina fa nanao ezaka ampitombona amin'ny famokarana ve ty fanjakana malagasy ty hatramin'ny 2019 aloha zay mihitsy no apetrako manafatra vary izy zao tsy zany tsy zany nge business n'le ministre ny commerce zany oka aloha azava azonao manafatra vary izy de mifanjakana ihany no sany ihany de ataony tratratra de anazy ny bénéfice tozy hoe miasa mafy ny fanjakana fa izy no mahazo vola fa ireo ve ho mbe efa nanao ezaka ho amin'ny fampitomboana ny famokarana tsy mivary ihany na amin'ny mangazo na ny vomanga na ny tsaramaso na ny efa nanao ezaka vereo mba nisy barazy génie rural ny resahako taizany nataon'ireo to le resaka hoe de isy inona le ariatsimo tariatsimo hoe ho amena dabara iny aloha tena dabara fa ny akaikaikiny iny le hoe ho amena mpandraraha goavana ohatra zay zany nge ny reto olo reto zay ny tena ataony omena izy tsy anao omena mpandraraha goavana de izy maka volo aiza ny tambony zay zany le style fa raha ny ezaka nataony reto mba misy ihany ny budget hoe budget ny ministèren'ny agriculture fa zavatra atao tsy misy investissement mihitsy atao am'izany rehetrehtra zany fa de tena avela fotsiny am'izao ko ahoana moa ny tsoka ire de za efa fantatra ny théorie économique fa zao hoe détérioration systématique du présent par rapport amin'ny futur hoe miaratsy foana ny fiainana zay zany cycle normal zay ka de mahantra ny olona mitombo tsy enao tsy manao ezaka akory mba analefaka an'izay na hoe andresena an'izay tonga am'izao tsika normal mihitsy zany ary ianao miteny hoe ireto olo reto mieritreritra hoe amin'ny AGOA mialatsiny ririna tsy éligible amin'ny AGOA fa mifirenena tsy tandalana ny amerikanina nge mato manampy anao hoe de izy mila n'izay tambony raisiny avy aminao zany ianao mba mahazo ny tambony avy aminy fanjatra tena tiana horesana de zao ny firenena anekeny ampiasain'ny amerikanina teratany eo amin'ny vola
de ny firenena marina fitsarana tsy misy a kolikoly mazava ny fitantanana zay vao fa reo firenena ny Europa États-Unis sy ny an'ireo nge efa miplafonna riny de efa mitady délocaliser zay nge ny esprit an'le délocalisation fizy efa miplafonna de makaty izy a de manangana asa ty a sy ny etsetretsetra fa zao tsy maintsy tandalana aloha ianao ka tsy fantatro no teneny Rajoelina fa zao amin'ny maha-amerikanina azy amin'ny toetsaina anglo-saxon azy ireo de manoro izy hoe mba hiverenanareo amin'ny tandalana de zao atao a de everina fa ho vitanareo am'izao de zay ny zavatra atao eny ary iny moa zany mbola tantara am'izay satria mbola ao anatin'le fionan'ny Afrika sy États-Unis de isaorantsika Andriamatoa Motarson nitondra an'izay fanazavana izay ambava homana mpo mieritreritra tonga amin'ny tapany farany sika amin'ny fandarana miara-manonja MBS Radio Mada zany efa tazantsika eo andray azy tsika afaka minitra vitsy fotsiny ny lehibe ny parlementaire tiako Madagasikara ny député fetra zay vao vita amin'ny alalany tiako Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahadimy zany ilaitsika mihitsy ny fanazavana zay hoentiny ihany koa satria tao anatin'ny tierinandro ty zay nafana ny teny amin'ny antemera-pirenena ny samboaravoara ny raharaha zany amin'ny hoe misy crise institutionnelle ny teny filohan'ny antemera-pirenena hoe mila fitoniana fa iza moa no nampisiny tsy fitoniana teto fa tsy ny vahoaka malagasy mihitsy ny vahoaka malagasy efa difitra ny fiainana isanandro tonga ny krismasy ty tsy mahavidy akanjo vaovao intsony tsy mahavidy vorontsiloza tsony sirona vorontsiloza zany efa ny fofony sisangama ny tadidany sasany fa efa nandritra ny eny taona izy tsy ninana vorontsiloza fa ity ny tena farany taona sy krismasy tena mangidy indrindra angamba raha atao ny fampitana tsotsotra eny ary efa eto ny solombavamboaka Madagasikara vao vita tamin'ny alalany tiako Madagasikara tao amin'ny boriboritany fahadimy ny député fetra sady lehibe ny groupe parlementaire tiako Madagasikara ihany koa miarabanao député mafanafana ny eny aminareo manahoana ny toyany sensisa misy ny teny hoe nitsefitra le motion de censure misy ny teny tsy mitsefitra ny fa mbola mitoy ny sensisa eny ary miarabanao député ndao ary zatsy miaraba namanarina dia anatin'izay koa nitondrana ny araba ho an'ny mpanaraka tsy mahafoy zao fandarana zao anareo any lavitra rehetra any eo anareo eto toerana eto Madagasikara dia faly mifanatry tava aminareo indray am'izao fandarana miara-manondy zao voalohany indrindra aloha dia satria zao ny tenako vao miakatra eto hatramin'ny alatsinainy zay tsy inona fa nankalazaina ny tsingeritaona nahaterahan'ny filora valomanana ka de ao anatin'izany président no iarabananao tratrizay tsingeritaona zay dia mirary soanao ho ela velona men'Andriamanitra hery sy fahasalamana satria mbola maro ny adidy miandry anao eto amin'ny firenena ary fantatrao fa miandrandranao ny vahoaka malagasy raha ny zava-misy ankehitriny dia manamafy izany rehetrarehetra zany ka dia mirary so président ao anatin'izany ihany koa naovana kompatanana ho manokana ho an'ny eny anala mahitsy sy te eny zay vao avy nankalaza ny faha-enimpolo taonany misaotra anareo mpikarakara ary komity tao anatin'izany fankalazana zany satria ny faranana tamin'ny alady teo moa tamin'ny alalan'ny fanipaopavahana ny raisam-pinono zany faha-enimpolo taonany sy te anala mahitsy zany ka dia makasitraka anareo rehetra nandray tanana ny totona fotsy zany fankalazana zay hoe le famaranana ny fankalazana zay ka dia toy izy ihany ho an'ny taranaka mirahina ho an'ny taranaka moa ny teny filamatra napetraka ry zareo zay sy zay no atao hoe kompatanana tsotsotra nalefa tsy hoe tsotsotra akory fa ny fotoana koa manapetra ihany fa dia manaraka zay mbola tsy voaresaka dia naovana kompatanana eto ihany tonga de anao sehatra ary de vavany le tonga izy de vavany tonga de vavany marina ary maromaro ny zavatra azo resahana sy tokony ho resahana eto am'izao fandarana zao toy ny mahazatra dia manana ny heviny ny aty anivon'ny fanoherana ny solombavambahoaka taorinany reny fitsipaham-pitokisana ireny izay atao hoe tsy nitsefitra moa fa fandikan-dalàna sy fandikana fitsipika no atao hoe nahatonga azy ireny tsotateraka ny tenako zao vao mandalo taorinany zay sahotaka atao anivon'ny antemera-pireneny zay ka misaotra namanarina amin'ny fandraisana dia
torak'izany ihany koa mirary soa fa maniry fahasalamana ho any namana faniry aloha anatin'izay salamisy satria manandreny tsy fahasalamana dia miverena aingana ny fahasalamanao namana faniry fa milanao i namana rina ato amin'ny fanentanana torak'izany koa izay rehetra tamin'ny miara-manonja dia mirary soa maniry fahasalamanao anao zandrilahy tonga dia hiditra amin'ilay motion de censure sy ny hevitra kapobeny ny fomba fijeriko fijerinay ty nivovondrona parlementaire tiako Madagasikara na efa laza ny heviny teto ihany ro solombavam-bahoaka namana fandimy teto nanomboka tamin'ny faraparany herinandro iny sy tamin'ny voalohany ty herinandro ty amafisiko ny teny zay efa nataony sy ny fanehoan-kevitra nataony reo namana solombavam-bahoaka ary tsy ireo ihany fa be deaibe eny fa hatramin'ireo tsy tiako Madagasikara raha vao mivondrona IRD sy ny TGV tsara ho fantatry ny rehetra mantsy fa tsy zany IRD zany efa mipatitaka zany fa mipatitaka zany namana rina ny MMM reny efa nanambara ny tsy maha ao anatiny zany vovonany IRD zany itsony dia maro araka ny teniko teo fanehoan-kevitra anisan'izany ny izay hoentiko androany ho fantatry ny mpanaraka an'izao fandarana miara-manonjy zao voalohany aloha dia sahako ny manambara etona mpabe maso mpomba ofisialy fa ara-dalàna hatrany am-boalohany hatrany amin'ny farany ny nametrahana an'izany fitsim-pahapitikisana zany ninonninona ho lazain'ny mpitondra 500 no sy ny voangona ary mbola nanambara ara ny solombavam-bahoaka zay anisany hitantsika matetika any amin'ny ainao manjery ary anisan'ny tena tsy miteny hoe mpiaro be fahatanina mety na tsy mety ataony dia tsy zany fa solombavam-bahoaka voafidy tao boribory tany fahadimy amin'ny anarany TGV fa hoe 210 izy no sy ny hita amin'asiko ary tsy nisy ho izy ihany fa namafisana any tsy nisy ho izy zany olona nangalariny zany no sinihany mariny zany ary mba iraisako hevitra aminy amin'ity indray mitoraka ity dia ny hoe raha mbola nytoy ara ny fotoana satria nisy ireo mbola daraiky tany amin'ny faritra na alany azy mbola niotra an'izay tena tonga hatrany amin'ny 20-30 izany sy ny voangony zany dia teny re ny ratsika nahita ny sinema sy ny comédie zay tsy mampomea nataony teo anivony fitondram-panjakana sy ny atokony fitondram-panjakana ary ny teo anivony zany bromaritra zany nanao an'ireny fanambarany reny ary talohan'izay ara zareo dia nilaza hoe nisy vice de forme dia niezaka nanazava teo nefa ny zavatra nitoeriny dia izy ny nanao zavatra mandika ny fitsipika sy ny voalaza ny 570 ary efa nyresahany rehetra teo tsy efa hamafisika etona 570 ao amin'ny règlement intérieur na ny nanatiny zany règlement intérieur ny antemera pirenena dia nanao fanambarana lay bromaritra vitsivitsy nisy 5 teo izy 9 teo nisy nanao PO moa ny anankiray ny questeur faharoa dia zay dia miariary tamin'izay fotoan'izay ny fandikana ny fitsipika sy ny hoe mampisy vice de forme satria zao ny antony mafisiko ty tenin'ny député Mamirabe indrindra zay mpikambana feno ao anatiny zany bromaritra zany tsy nampahafantarina izy ary tsy mahalala nefa izy ao anatin'ny bromaritra ao anatin'ny bromaritra izy fahatelo izy zay indrindra mantsy kestora fahatelo izy nefa re tsy miteny amin'ny anaran'ny bromaritra aizany anankiray dia tsy mbola mampitombona n'ilay izy ihany koa le fanambarana nataon'ny bromaritra amin'ny mahafoana zay le fitsipahapitokisana zay ilay tolo-kevitra na fitsipahapitokisana dia araka ny teniko teo hoe eo mahavitsy andrareo fa ny filoha-lefitra ho an'ny faritany ny fianaratsoa tsy nanao sy ny tao anatiny ary tao anatin'izany ihany koa ny filoha-lefitra ny faritany ny toliara fandresahako teo ny kestora ny filohan'ny antemera-pirenena mbola tsy tao anatiny io ihany koa fa fotoana vitsy tahorinan'io ora ray tahorinan'io vao nanao fanambarana mitokana dia efa eo no mipetraka ny fanontaniana hoe fa maninona ary ny nanao fanambarana mitokana zany filohan'ny antemera-pirenena zany satria nandeha nitsindry sy ny sisa sy ny sisa tsindry mafimafy mihitsy mafimafy mihitsy dia ho hitantsika eo moa zany no ambarany ny fitsaranavy momba ny lalam-panorenana asa raha mbola anakipy maso anao be marenina mody tsy te halalany zay le hoe zavatra nipetraka araky ny lalàna ireny ary sambanao mba indray mandeha saika mba handray andraikitra araky ny fahefana voasoratra sy ny meny lalam-panorenana azy ny solombavam-bahoaka dia reny indray zany
no nataony ry manam-pahaizana reny nataondry mpandika lalàna ry mpanao sinema rehetrarehetra hoe misy tsy mety atao azy zao ary ny zavatra tena mbola mampametra-panontaniana na manarina sy mpiaino ajaina de ny hoe tsy nisy ane ny tena filazana tsy nisy ny tena filazana fa foana iny zavatra iny fa ohatry ny teo anelanelany teo daholo le fanambarana ohatry ny teo anelanelany teo tsy hitanao zay tena nandraisana azy ain'ireo olona reo zay le mamono afo zay amin'ny alalan'ny fandikana ny lalàna tao anatin'le règlement intérieur sy le voalazany ny andininy fa 5 am'zatony teneniko teo io de manambara mazava aoka orenesiny oreniny mpanaraka ny fandarana sy ny vahoaka malagasy manao hoe tsy azo sy tonona intsony une fois rehefa tafapetraka izay a tolo-kevitra na fitsipahapitokisandray ary fanampin'izay hoe tsy azo anesorana intsony ny sony ao na tsy azo anampiana intsony eo am'izay le fifanoherana satria tao moa zany nisy ny sahotaka ny patitaka mihitsy ange tao hoe tena taratry ny fikorotanana am'le fitantanana ny raharaha-pirenena no nitranga tao anivony antemera-pirenena raha mba saika hoe anome ainga avao mety ho zay a balizy aloha tsisy resaka koa tiako resana tsy hoe fiarovana akory ny antemera-pirenena na ny solombavam-boaka fa tsy nisy zany fangatahana tombontsoa manokany zany fa fifanazavana no nisy tao a am'resaka hoe tam'karama maninona ny mbola tsy azo a maninona tiny misy an'izao sao a maninona reny tsy vita maninona reny tsy tanteraka fa nisy fifampiresahana tany amin'ny firy volana mialoha toy izao inge ny teti-bolany zany antemera-pirenena zany manana ny autonomie finansierany misy nefa sora-bola natokana ho an'zany androm-panjakany zany zahatra toy izany no napetraka tamin'ny nisy ny interpellation natao nisitry ny vola niaraka tamin'ny prime ministre zany hoe prime ministre moa no tena namaly fa ataoko hoe nanabe isa sy nanabe tare teo fotsiny zany ministry ny vola zany tam'izay ka zay ny tiako fantatry ny vahoaka araky ny teniko teo indray mandeha a no saika mba nanao zavatra ara-dalàna sy anaraka sy ampiatra izay fahefana nomeny sy voasoratra ny lalam-pandrena zay solombavam-boaka de reny a nisy ny tsy valan-dreny nidina ny didy a ajanonareo tsy miraraha zay voalaza sy voasoratra ao anaty règlement intérieur izy tsy miraraha zay fahefana ananany antemera-pirenena inona no ny afarany mikorotanao tsy mifampatoky itsony aho no foanana hatramin'ny fitokony fiaonana sy ny fanontaniana zay ao apetraky ny solombavam-bahoaka zay voafidy ny vahoaka teny fotiny tany amin'ny distrika sy circonscription na lany azy avy a ny amin'ny hoe entonareo any reto fanontany reto inona ny antony mino fa ty mbola tsy nisy ny teny ny fivorian'ny braomaharitra de 100 isan-jato a braomaharitra ho iaho ny antemera-pirena 100 isan-jato a nanao hoe foanana zany fionany zany a fa mifampiatsara velatsy fotsiny raha eona am'ireo a gouvernemanta izay tsy manana legitimité intsony zay a zay tsy manana legitimité intsony amin'ny braomaharitry ny antemera-pirenena sy amin'ny solombavam-bahoaka rehetra ny akamaroa no iaho tsy manana legitimité tokony tsy ho eo intsony zany tsy manana crédibilité tsy manana ny ajany tsy manana ny asany intsony amin'ny solombavam-bahoaka tsinitsinina intsony a io gouvernemanta tarihanaandrematoa tsy hay kristian fa manina amin'ny prime ministre any tsy mangataka vote de confiance ary raha zany ny zahatra iainanao ka zay mihitsy misy ny hevitra mianatra ao anatin'ny any hoe rehefa tsy zay le izy a de manoloana zany ny fanapaha-kevitra mety isy ny fanapaha-kevitra zay ho raisiny rehefa aveo zay tokony andalany amin'ny antemera-pirenena ka raha misy ny mety ho fandavana de ampiariny zay a zay voasoratra ao anatin'ny lalam-panorenany zany ny am'resaka vote de confiance zay ho iteo moa rasahanao misy tsy mila tonga am'zany akory na manarina mety tonga de dinganiko le izy fa tokony any amin'ny faraparany vao miteny an'ity hoe ndremato prime ministre mahalala menatra meo asiny a lalalam-panorenana sy ny règlement intérieur sy ny zavatra fifampitondra reto fa rehefa tsy ekeny ny solombavam-bahoaka maro anisy ianao a de manaja tena mametra fialana tokony ho ataony mihitsy ary azo ny ataony zany ary tokony ho ataony manoloanany zao zava-misy ny anivony antemera-pireneny zao fa maninona rizany tsy mety miala mihitsy atreto ny fahitanareo azy ny olona manontany an'izany daholo ka dia tokana ny valiny hoe mbola te hisitraka n'lay tombontsoa sy lay voninahitra sy lay aja lay tombontsoa teny natao hoe izy mianakavy de miaina tsara izy de tena milibaliba
izy de tena hoe araky ny tena hoe miaina toy ny mpanjaka kely izy mianakavy ao anatin'io gouvernement io a manoloana ny fiainam-bahoaka manoloana ny fahasairanam-bahoaka zay tena efa mitotongana tsy mitsaha mitotongana eto amin'ity firenenantsika eto amin'ity Madagasikara ity tsy misy afa-tsy zay ny antony mety isy antony fanampiny ihany koa ny antony fanampiny anankiray dia rehefa tsy eo itsony reo olon'ireo de minoy ahy ianao na manarina fa ivoaka ny zavatra rehetra tsy manara-dalàna toy reny a ohatra raha eo anatin'ny maro ireny tranga nanafoanana sy nampitsarana an'izany motion de censure zay nanitsakitsaka tanteraka ny voafaritra ny lalàna manan-kery mbola ao anatin'izany satria araky ny tegny teo ivoaka ho iaho teo ivoaka daholo rehefa tsy zay mihitsy zay teneny namanariny zay hoe ahoany ty a ahoany ndry zao nge ny tena olo anato amin'ity fireneny ity satria tsy mahay lay mpitondra rehefa tsy mahay de mba manisy mpanolo-tsaina eny manodidina eny tsy enona koa nefa le mpanolo-tsaina dia manao zay daniny kibony a zay tiany atao a sao de misy manory voana ko zany zavatra mety misy zany mety misy ko mety manao be marenina ko mety misy mampijabaka ao mino an'izay a fa mety manao mafisofina ihany ko mieritreritra mahay tapim-pahaizana amin'ny zavatra rehetrarehetra tsy misy ny tapim-pahaizana eto dia ohatra raha imbola namafisako an'izay teny zay a zay le hoe ny tenin'ny filoam-pirenena ve midika dekrena didim-panjakana zay le izy a efa nandika lalàna tsy iverenako tsony fa fandresahanareo amin'ny rahalahy teo a miaraka tamin'ny tonton motany amin'ny hoe nampivory ny solom-bavambahoaka izy tany amin'ny fohibeny zareo tany tsy manininy fa sy zavatra ataoko hoe azo le feriny zay fa efa mandika lalàna ihany izy ny am'izay tsy azon'ny filoam-pirenena atao ny mamory a itsony ireny solom-bavambahoaka reny satria izy efa tsy filohany lay atoko itsony fa filoam-pirenena zay indrindra matsy efa fandikana lalàna zay fa ny tena loza ao anatin'lay izy a de mampatsiaha tam'ireny fionana lazaina fa hoe forum des investisseurs teny amin'ny CCI vato ary mbola nampina andre matofiloha tany ambilobe tam'le fitokanana n'lay lalana ny amin'ny hoe ometsika exonération a zay manafatra ny reto a mba hampiroboroboana ny fizahantany zay le fantana mbola ahoana koa zao reny reny zavatra reny zany a de midika ve fa tonga de didim-panjakana rehefa ny filoam-pirenena no miteny voafaritra anaty lalàna nge am'zany andraikitry ny filoam-pirenena sy ny prime ministre zany any amin'ny conseil des ministres any no midécrété izany rehefa tapaka eo anivon'ny filan-kevitry ny ministre zay ny tokony atao fa tsy hoe miteny akory ny filoam-pirenena hoe zao karazam-bibidy zao zao zavatra ataontsika zao de omena exonération zay manangana hôtely a 4-5 étoiles any am'ireny lay toerana reny a mety sariana mpizahatany reny tsy azo ny atao zany zavatra zany andre matofoloha mihoatra ny fahefanao izany tsy any amin'ny fahefanao zany ka ampianaro le solom-bavambahoakanao satria zao ny zavatra tiako tenenina mbola mitoy am'izay ihany iny resaka fitsipaham-pitokisany iny ihany ny arahantsika nahita fa anisan'ny rarana fana ny tany amin'ny aino manjery tany teny boribory tany fahadimy satria mbola taratra zay fandikan-dalàna sy tsy fisin'ny fisaraha-pahefana ary indrindrandrindra tsy fanajana sy fampiarana inona miteny frantsay izy ao amin'ny article 65 andininy andalana fafito andininy fa 5 ary andalana fafito ao amin'ny lalam-panorena manambara toy izao hoe ny gouvernemanta de miveille eo izy zany hoe manara-maso amin'ny fampiarana ireo didim-pitsarana tsy zay ny zava-misy fa tonga de toizako izy satria toy an'izay tany amin'ny resaka motion de censure zay ihany ny mifanohatra am'izay ary no ataony misy olona ny nanana olana tamin'ny mpiaramonina tsy hoe nanana olana akory fa nataon'ny olona lalana raha toy izao latabatra zao a ny endriky ny taniny dia nisy nandalo teo ampovoany teo a nataon'ny olona lalana zany tanàna n'lay olona zany ananany titre ananany borné titre izy araky ny filaza azy voaporofo tany amin'ny sampandraraha ny fananatany zany dia tsy nanaiky moa zany a misy olona vitsivitsy teny a tsy nanaiky ny am'izay le hoe lalam-bahoaka io de tiako hamarina eto satria hitan'ny masoko iaho hitan'ny masoko a ny dossier netin'ny mpisolo vava nreo olona ireo a ny amin'ny hoe aty amin'ny akavanana aty araky ny plan officiel aty amin'ny akavanana no chemin public fa tsy ara-dalàny ty chemin privé navoaka ny fitsarana ambaratonga voalohany a mena rariny a lay tompony tany navoaka ny fitsarana ambony a na ny cour d'appel no meny rariny a lay tompo tany navoaka ny fitsarana tapony tao anivon'ny cour de cassation rariny a lay tompo tany inona nefa ny zavatra andraga efa nanomboka volana febroary no nivoaka zany didy faran'zany a
nisy olom-bavambahoaka lany tao amin'ny boribory tany fahadimy lany tamin'ny anaran'ny TGV Mapara IRD tsy fantaratsoa moa ny anarany fovavanindreo foana koa de tsy hainao tsony no mitarika ny olona nandrava satria nomeny fitsarana ho iah teo didy manome baiko na ny procureur na ny huissier na ny mpitandro filaminana anaraka ny didy io zany rehetrarehetrany izy lalana fa teo hoe lalan'olona chemin privé io ao anaty plan zany raha say anao andre matosy olom-bavambahoaka ndao tsika isanao hiakatra eto amin'ity plateau miara-monontsy ity miaraka am'ireo olon'ireo de ho aseho anao fa asa rehefa hitan'ny masonao fa ara-dalàna satria didy mpitsarana telo ny any am'zany olo any telo iaho manambara sy manam-pirofo manamafy fa azy ny tany ary chemin lalana tsy ara-dalàna fa privé io ao anatin'ny tokotaniny io fa ty amin'ny akavanana ty misy large lavana hoe mbola mivelatra lavitra zay tena hoe chemin public fa tsy kitihan'lay olona ty ivelany satria nisy nanangana trano eny ampivoany lay chemin public zay tokony ho lalana zany ny zava-misy any dia miditra le solom-bavambahoaka ary ny tena loza ny teniny tao amin'ny aino manjery malisy tamin'ny herinandro ary efa nisy koa tany amin'ny volana vitsivitsy lasa de zao ny tena loza namanarina sy piaino ajaina ny filoam-pirenena hono ny antso azy tamin'ny volana febroary miverina kely mitovitovy amin'ilay nitranga tamin'ny motion de censure teo ihany ny filoam-pirenena en personne mihitsy hony izy tenany mihitsy no ny antso azy hoe sokafy io lalana io de mbola mipetraka indray le fanontaniana araky ny teniko tena anao hoe fa midika didim-panjakana ve rehefa filoam-pirenena no miteny ny fombafomba sy ny lalana tokony atongavana am'izay dia midécrété izy hoe asa ilain'ny vahoaka ty lalana ty ary tsy ankilave velively lay izy zay ko mbola loza ao anaty izy tsy mitoka monina na hoe tsy miboka rery ao anatiny eo tsy manana lalana ale reo olona any ambadika ilay tanàna an'ilay olona fa misy lalana mihitsy atongavana makany am'zany tanànan'olona ao ambadika zany de jerevo am'zany le zavatra fomba fanaony lay mpitondra sy reo olony reo solombavam-bahoaka voafidy tamin'ny anarany samy solombavam-bahoaka izay samy manana ny aina io samy mahafantatra samy mamaky io asa izy raha namaky aloha lay lalam-panorenana zay hoe mbola averiko indray mandeha fa ao am'lay andininy fa 5 iaho andalana fahafito izay asa sy andraikitry ny gouvernemanta zay faritany lalam-pandroenana de milaza zay hoe manara-maso ny fampiarana reo didim-pitsarana rehetra ny voaka de zao ny tena loza voaporofo zany am'izay tsika miteny zay indrindra zay raha tany ambatomaro ny trango zay fa sady tsy te alala lay gouvernemanta zay efa tsy manana légitimité fa lay solom-bavambahoaka zay tsy misy fahefanana kely varavety mampandrava fefin'olona ary retiny olona nody ary manetana ny olona ikorotana satria izy no nitarika ny olona ikorotana lay olona zany raha ohatra ka matoa am'resaka lavalavan'ity zavatra ty namanarina dia tiako tsapany vahoaka tsara hoe manahoana ny fomba fiainana na sy ohatra ratsy omeny zao mpitondro zao amin'ny alalan'ny solom-bavambahoakany tsy ny gouvernemanta kory io fa le gouvernemanta efa nyresantsika teo hoe gouvernemanta tsy manana légitimité itsony mba manaja tena ndray matotsay Christian prime ministre mametrano fialana fa efa tsy te hiresaka aminao tsony ny solom-bavambahoaka fa efana nomeny lalam-panorenana anay zany ao amin'ny androm-panjakana misy anay fa mbola te hifikitra ihany ianao ianareo ministra ny serasera ireny mbola mirediredy tena mirediredy anie le ministra dia ao izy miady atrano de petahany men'ny fantsindray ny filohan'ny antemera-pirenena de mamely atsy izy de ny député eny atsy ny famely antrasamy izy de ny rahantsika nahita omaly ny zavatra nitranga tao amin'ny antemera-pirenena reny le fifamalina sy ady teo amina izy am'raha vavy solom-bavambahoaka nivoaka tany amin'ny ainao manjery sy tany amin'ny tambazotra tany gagy ny olona hoe zany ohatra omeny reto olona reto namanarina sy mpiaino ajaina hoe inona ary ty arak'izay teny indrindray ka efa tsy misy mandeha am'izay lohan'ny ntsony fa efa mamofopofona fiafarana fitondrano zao zavatra ao folovolana moa sisa zany nipetrahandreo filoam-pirenena zao zay raha ny zava-misy efa ela ny tokony nanaovana motion d'empêchement tsy io gouvernemanta io ihany no tsy mamely fa izy tena ny any mihitsika io no tsy mahafehitsony zany fitantanana ny raharaha-pirenena izany ohatra zay zany le zavatra nitranga tena ary mbola mitoy zany zavatra any am'izao tsika miteny zao satria akoatriny hoe mahavitsy zany solom-bavambahoaka manatrika na ny asam-bo mihera
na ny fivorimbe sy ny asa tokony ho tanterany amin'ny mahasolom-bavambahoaka dia miariary ny fahasaranam-boaka araky ny tegniko teo saika mbana nanao zavatra tsara ihany mafanaraka amin'ny lalàna lay solom-bavambahoaka nefa moa dia tonga dia kapaina lay izy a dia tsy nitoizana de ho hitantsika eo de zao zany zavatra afatra amin'ny vahoaka malagasy manoloana an'izay zavatra ohatra ny raisiko teo a teo ny teny amin'ny antemeram-pirenena teo ny tranga teny amin'ny boribory tany fahadimy ary tsy vitan'izay fa mbola nitazomina tany azandary ilay olona ilay olona manana didim-pitsarana indray ny tazomina tany am'zandary mampalahelo zany a de inona no motifa mba ho fiarovana ny ainao nefa natsona ilay olona tonga avaty anao fiarovana eo fa rehefa tsy tamy anao de izay no akanao ankery am'kery any nytoratoroahan'ny olona ny tranony ny tapahan'ny olona ny kabla mitondra ny herinaritra tao aminy tsy tam'ity zany fa efa tamin'ny volana vitsivitsy lasa noho izay le hoe ampiariny lay didim-pitsarana tsy miteny lay gouvernemanta ry manao populisme fotsiny lay solom-bavambahoaka satria mieritreritra ny mety-mbolo solom-bavambahoaka amin'ny manaraka asa zay fotsiny no mbahanao andohany dia manao zavatra mifanohatra amin'ny lalàna mihoatra no ny fahefanany meny lalàna azy a zay no ataon'izy mianakavy reo namanarina zay no mahakasika an'iny angamba fa satria efa mifaraparana efa manatinatina ny fotoana tokony amaranana an'izao fandaharana zao dia zay no nahakasika an'iny dia mipetraka koa ny fanotaninany amin'ny hoe fifehezany zany mahakasika ny fifehezany ny filoha pirenena Andry Rajoelina ny fireny fitantanana ny firenena akapobeny amin'ny akapobeny hoe mbola voafehany ve dia voafehany ve tsy ny firenena fa ny olony voafehany ve reo mpikambanao amin'ny atokony sy mpanohana azy na ao anatin'ny vovonana satria tena efa araky ny tegny teo mipatitaka tanteraka mihitsy zany fiarahan-drareo zany mifampitsipaka toy ny valalakaronao satria mihevitena ho mahay zavatra ataony izy rehetrarehetra mihevitena ary efa hitantsika nge ny fomba nidirany reto amin'ny fitondrana voalohany reny taona 2024 ireny a dia mbola tarazony sy taratra ray fomba nazahoan'ny fitondrana tamin'ny alalan'ny fanonganam-panjakana ny famitehana fananam-panjakana ny resaka famitehana fananan'olotsotra sy ny fandrobana dia izay a io zavatra mbola hitatsika taratra am'izao zava-misy a am'izao fotoana zao iainana teny ary indrindrandrindra zay mitranga eo anivon'io antemeram-pirenena tsy tsahatra eo minoa ay ianao namanarina minoa ay ianareo mpanaraka an'izao fandaharan'izao tsika voaka malagasy fa tsy mijanona treo a zao korotana misy satria efa ao anaty lalandratra ny lalandra madinika ny reto mpitondra rehetrrehetra sy ny manodidina azy sy ny firongony a ny toetoetra tsy mendrika ny tsy fahaiza mitantana ny fandikan-dalàna ny fanaovana famavazana lainga toy ny nataony raha matoa minisitra ihany ko hoe mbola ny filora valo manana indray hony a no ambadika ny hoe fanakorotanana de asaina miteny dalo zao karazana fikambanana rehetra ohatra ny mahita volana alohan'ny biby zao manao fanambarana ny anivon'ny senatera sy ny antemeran-dolona fanambarana pokaty tsy amin'ny fotoanany tsy misy dika ny fanambarana nataonareo samy olom-boafidy isika eny misy olom-boatendry ianareo fa samy mpikambana nandrom-panjakantsika aloha tsy miteny malalà menatra fa tsy misy dikany mihitsy ny zavatra nyresahanareo tao anatin'lay fanambarana hoe aok'izay aloha izy fitonina ianareo any eny ny aviany zao e ny olonareo maro anisany eny ny aviany zao ary tsy izay eny eny rédigéany reny motifa na rezao na antony a nametrahana ny fitsipahapitokisany reny izay fanalefa teto zao a antony voalohany mihitsy nge zay le niteneniko zay tiany farany ny antony voalohany ao a de mahakasika an'izay hoe ao anatin'le raison na motifa dia tsy fampiaran'ny gouvernemanta ny didy rehetra zay mivoaka any amin'ny fitsarana zay ny antony voalohany nampiara ary député TGV IRD no namola vola sy nandrafitra ny rédigé ireny antonantony reny ka dia anjarantsika vahoaka no mieritreritra tsy hitantsy moa zay diniana am'izao fa iarahantsika mahita lay kototo ara-pitantanana ny fahoriny malagasy fa ny tena mampalahelo ao anatin'le izy efa zao lay kototo izy rehetra ao miaina fiainana tsara dia raha miaina fiainana tsara izy de mbola latsainy ianao mbola esony ianao mbola ozoniny ianao araky nyresakareo am'raha laha teo zao ny teniny a efa miasa le fitondram-panjakana zay le teny resahanareo sy tantamota teo fa ity anankiray ity ny tena mbola loza hoe mahita izy fa atreo zany ny farany fiainana tena tsara mety ho hitanareo ry vahoaka malagasy satria efa tena miasa tena tsy mitsahatra mihitsy zao fitondram-panjakana zao ny tena loza ao de zao zany nydikan'izay io ny sahazanareo ka mifalia am'izao fiainana iainantsika zao ianareo a fa tsisy mihoatra noho zao itsony
ny tsaratsara tsy misy tsony ny tsara noho izao a ho anareo malagasy a ho anareo vaoaka malagasy tsy mandady arona ka de mifaliana reo a de mangina ianareo a de mitonena ianareo mangina zany fa tsy misy mihoatra an'izao le izy de anjaranareo mieritreritra anao hoana atsoatsy de ny amaranako azy de ny amin'ny hoe inona ny fomba ahoana no afahantsika miala am'izao fahazana satria zay efa mandata atsika ireo a manompa sisa tsy ataoreo atsika nefa naman'izay ihany ny azo andraisana azy efa manozona atsika ireo efa maneso atsika ao reo manao tsinitsinina atsika vaoaka malagasy reo misy orata anarana mety metsoro menoatra ny resako ataovy zay soratanao anaranao ao anaty lisitry ny fidy am'izao refonty izao a fa tsy misy fomba fahana manala an'ireo mpitondra pampahoro vahoaka ireo a mpitondra mpandika lalàna satria am'ireo ny lalàna de natao dikaina izy tokony anome ohatra namanariana no mandika kitsirano an'zany lalàna zany ka tsy mendrika intsony izy no tsy mendrika nitondra firenena intsony fa tsy hoe tsy azo ekena hono mbola iverena amin'ny président Ravalomanana eo ny vahoaka Andriamatofilo no miteny an'izay sy mametraka an'izay fa tsy ianao mihitsy ary tsy ianao mihitsy ny teny mivoaka ny vavanao a tsy midika mihitsy hoe didim-panjakana tokony ho tsapany reto mpanaradia azy mpanara-dreny rano reto zay teniko zay tsy midika didim-panjakana ny teny ny filoam-pirenena satria ilay solomavambaoaka ihany kety mbola nilaza an'izao mantsy hoe satria ena izy ny filoha faratampo ny folo alinday lozany e solomavambahoaka no mitena zay satria ena izy no président ny conseil supérieur de la magistrature de izy zany afaka miteny zay tianytenena hoe na misy didim-pitsarana reo sokafy iozy ny filoam-pirenena ary mbola namafisiny naveriny impiry zay tao anaty a hainao manjery tena loza tsy mihoatra noho izany tsy haiko na tsy fahalalana mba mianara aloha vakio le lalam-panorenana Andriamatao solom-bavambahoaka samy solom-bavambahoaka isika maninony zany tsy mba miditra aminara raha toy ireny ary fantatra hoe atreto ihany ny fahefana sy ny andraikitra zay ny farita ny lalam-panorenana ao reny samy solom-bavambahoaka isika fa nefa araka nyfanontaniana apetrako am'mpiaino any keo sy mpanaraka an'izao hoe maninony zay tsy manao fietsika toanareo ireny zay zany le izy namanarina fa dia maromaro ny zavatra tiana horesahana teto nefa ny fotoana moa manapetra ihany dia ngamba mbola angataka amin'nitra vitsy a amin'ny ato amin'ny teknisianina satria misy ny zavatra tokony ho ampitaina ihany indrindrandrindra mahakasika ny resaka io fisoratana anarana sy fanatanterahana ny jugement supplétif izay efa tondrany président Ravalomanana tsikera mavaivay sy ny atianivon'ny solom-bavambahoaka sy ny atianivon'ny fanoherana ny aminy hoe tsy mandeha araky ny tokony ho izy a ilay resaka refonty na izany na tsara efa takitsika hatrany tsy miemitra itsika ary tsy angina mihitsy ny amin'ny fitakina ny fanatsarana izay fomba fanosana fanavozana hatrany fotiny lisitry ny mpividy izay nitsanga zao teny boribory tany fahadimy ihany ohatra ary ao anatin'ny maro matoa amin'ny tantara sy mamitondra eto amintsika ny ohatra any amin'ny boribory tany fahadimy mino afa mitovitovy amin'izay a ny mitranga any amin'ireo distrika 710 hafa manerana ny Madagasikara inona ny zava-misy any amin'ny distrika any amin'ny boribory tany fahadimy dia tsy takina akory ny fanatrehan'ilay olona mandritra n'ilay fanatanterahana n'ilay atao hoe jugement supplétif fanomezana karapanondro sy kopia naterahana fa ny ray aman-dren'ilay zaza misy kambana misy mirahalahy tonga tao amin'ny distrika tsy manatrika akory a ilay olona voakasika tsy fantatrao na ampytaona ary mbola misy ny ayamy tsy mahampitaona n'ilay zaza fa ny ray aman-dreny ny tonga avy any miaraka amin'ilay rahalahany tak vita etsiny eto tonga de voasoratra anaty lisitry ny mpifidy a lasa mody firifiry toy izany ary tsy voaja ihany keo fa misy rasta zay mihitsy ny lavavolo ny tiako tenina fa tsy tena rasta moa izany lavavolo lay zaza lay tanora tsy takina akory ny amin'ny hoe tokony dégagena raha ho an'ny vehivavy mantsy a tokony dégagena zany izy sofiny hoe tokony ho tazana fa de tonga de atao maimaika fotsiny lay izy a dia zany no ohatra misy ihany efa nyresaka teto zay mahakasika ny soavy masoandro ny ray mandeha ny amin'ny hoe misy ankizy tsy ampitaona misy zaza tsy ampitaona ezahana ampidirina be debe ny tsy fanaran-dalàna any ary tory izany ny any soavy masoandro any ho an'io an'io fotsiny any soavy masoandro de mbola ho avy any lay solom-bavambahoaka inona no atao manao ohatra ny ataony satria nakatahaka ny ataony tiako Madagasikara eny ny tsara fakatahaka tsisy olana zany fa eny anivon'ny fokotany izy a no manao le karazana ohatrany hoe fanentanana sy ireo dynamisation anomezana karatra ao amin'ny fokotany ho iaho a zay a brao-mpanjakana mbola fanitsakitsahana fanampiny a ny lalàna velona ihany ko zany le misy le tokony hoe neutralité de l'administration raha tsy diso andininy fa 7 amby telopolo zany zavatra any
nefa tsy fanarahan-dalàna hoe nitendritendrena tao i président pokotany io a resaka politika be akapobeny sy ho tombontsoan'ny atokony ny tena taonka dia tsy ho tapitra mihitsy nyteniko eto namana rina fa dia zay indray zany no azo lambara aloha teto hoan'ny androany io a fa raha ny fanondrina ho ia de saika mbola nao tatitra kely makasika an'ireny hoe bus aiza ho aiza le bus arivona farana fa mity farany taony teny no avy a ny zany resaka nataoko teo zany a tamin'ny fahenina ny volana desambra de fa nivoaka tao amin'ny la gazette de la grande île tononiko eto mihitsy mahakasika an'io resaka problema natany io tamin'ny fahenina ny volana desambra ao daholo na ny anaran'ilay olona ao daholo na ny laharany didim-pitsarana fa nyteto moa no ny mahavoafetra ny fotoana zay a de tsy afaka ny valam-parana ny fotoana hoan'ny androany a fa dia zay no ametrahako indray aloha ary isaorako a ny mpanaraka tsy mahafoy a zao fandaharana izao ka dia eto ihany foana isika ary ny ambety teniko rehefa miakatra eto ny tenako dia hoe atsoy izahay manatona ty amin'ny MBS dia miara manonja ny amin'ny hoe raha misy fitarainana misy ny fahitanareo any fotony ihany na aiza fa tsy voatery ato amin'ny boribory tany fahadimy ihany zay toerana na voavidiny tenanay fa any amin'ny faritra afatra izy solom-bavambahoaka ny Madagasikara no titre entinay ka na inona zavatra hitanareo satria tsy maintsy anao fanadihadiny izay na inona hitanareo sy tsapanareo any fotony ihany fa zavatra fietsika tsy mety natao nizaniza ho iaho tsy anavahany na mpitondra na tenivy mpanohatra na iza dia anjaranay a satria zay no adidinay zay no asa manandraikitra voafaritra ny lalam-panorenanay ary entinay ety amin'ny zao fandaharana zao a izany a fitarainanareo sy hitanareo zany a rehefa kosa fa voaporofonay satria tsy ary tsy afaka ny kosa zay hoe vao zao isika no miresaka de tonga de eo ny ao a de tonga de tsy maintsy misy ny fanadihadiana ao ataonay a ka rehefa hita sy voaporofo fa marina sy mitombona izany voalazanareo zany a de azonay atao a ny miresaka azy satria tsy mbola nisy teto ary tsy misy sahilaza mihitsy na hanambara fa ny zavatra resahantsika eto am'izao fandaharana izao a de misy zavatra tsy marina de anotanitsika ireo olona indrindra moa zany fa mipomba amin'ny fitondrana porofoy aminay fa nisy tsy marina teto na zavatra tokanara nambaranay sy nentinay a nanaovana famakafakana sy ny tarihana resaka teto am'izao fatanareo ka dia zay namanarina no ametrahako ny veloma mandra-piresaka mandra-pitafa ndray a amintsika rehetra mpanaraka tsy mahafoy izao fandarana miara-manonjy zao a manao mandra-peona ihany koa amin'ireo teknisianina tsy ambadikatsy a namana ara-mirarotro maniry fahasalamana ho any namana faniry fa dia amin'ny manaraka indray a veloma tompoko iry ary dia izay ihany keo no namarana ny fandarantsika miara-manonja MBS radio madata amin'ity fotoana ity saorana ny député fetra nitondra an'izay fanazavan'izay ambava homana ampomeritreritra mankasitraka tompoko